Fadarana ho an'ny ankizy. Ianarana soratra masina. Izaratra pako fa tiay atamata. Tiay Andriamanitra. Nahoana daholo rankizy, salama tsara ve nareo? Mino sy manantena fa salama tsara daholo ny ankizy eo am-pianona indray izao lesona natokana ho anareo izao. Toy izany ihany koa ianareo tanora, natokana ho an'ny ankizy sy ny tanora moa ity lesona ity. Lesona fahafiry zahantsika androany ho ianareo? Lesona 720. Mahafinaritra fa maharaka tsara ny ankizy any an-tokantrano. Lohateny androany dia hoe fanafody mangatsiaka mitondra fanantenana. Azonareo sary an-tsaina ve hoe inona indray no lesintsika androany? Andao tohizantsika ary raha ohatra ka tsy hainareo izy e. Hojerentsika izay voambaran'ny Baiboly momba ny lesona 720. Korintiana voalohany toko 7:19 ny vaky teny fototra izay hojerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ny fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Fô mamaky an'ilay teny anie dia efa mampitsiky. Fitiavana tsy ho levona mandrakizay. Efa avy n'ity daholo ve ny ankizy? Mity an-dada, mity an-neny, mity namana, mity zoky, mity zandry. Za dia efa avy n'ity sady mbola mity. Tena mahafinaritra. Tiako be mihitsy ny vadiko, tiako be mihitsy ny zanako, tiako be koa ny zokiko sy ny zandriko sy ny ray aman-dreniko. Tena mahafinaritra anie. Mahafinaritra ny fitiavana. Manome fitiavana sy mandray fitiavana. Andehantsika hiaino tantara. Tantaran'ny tovovavy kely anankiray. Manana namana izy antsoina hoe Vicky. Mipetrapetraka teo amin'ny tohatry ny trano zareo izy efa fomban'izy ireo vavy moa ny miaraka ary mipetrapetraka eo. Fa tamin'ity indray mitoraka ity dia ohatry ny tampoka izany ny fanontaniana napetraka Vicky taminy. Hono aky? Raha misy andreny ankizy ratsy fanahy reny mihetraketraka mamono anahy, tendrive sa mijoro dia hanakana andry zareo fa tsy hitsoaka.
hoy Vicky mantsy ilay ankizy vavy. Eny kia mazava ho azy zany ki tena tiandre zaky tsy saraka amindre zany mihitsy na inona na inona na ino kotona na ino kiatra de tia eto fa za miaro andry. Ny ampitson'iny tokoa ary izy nareo raha vavy nianatra vao an-tsekoly dia misy ankizy lahy mpianatra amin'ny kilasy 5 7e mazandro zareo. Tena ankizy tsy tena maditra tsy hay izay ilazana azy raha fomba fiteny Ntaolo dia hoe karin'olona zaza maditra dia mipetrapetraka teo ampitany tokotany-tsekoly mijerijery zaza ankizy vavy avy mianatra. Nivantana tany amin'izy roa vavy ny mason'reto ankizy lahy reto ary nanomboka nanaraka ary manomboka miteniteny ary mimeme ny volony lesy jereny lesy ny akanjony nifiny nga tsy tala sosina dia meme izy ireo ary iny ny anankiray hafa tonga dia namono amin'ny Vicky mikikika mavy ilay ankizy vavy kely ilay namany. Avela izy iza koa zany miseho amin'ilay manakanaka an'izany tsisy olona mahasakana anay izany eto. Izay zavatra tianay atao rehetra dia tsy maintsy ataonay daholo. Reto ankizy lahy reto manko efa zatra hoe rehefa manao ratsy dia mitsoka ny olona. Inona ozy izy nareo no mitranga na anatona ny namany Vicky ihany koa izy ary eny izy avy koa amin'ny totondro be amin'ny tanana eny amin'ny tarehan'ilay namany Vicky sy eny amin'ny Vicky. Dia efa nanakipy maso fotsiny izy roa vavy fa tsy natohatra ny zareo intsony ary lasa reto ankizy reto mitsoka avy eo. No ny harivan'ny andro dia verina teo amin'izany natohatra ilay nipetrahany teo amin'ny ivelan'ny trano ihany izy roa vavy sady mitazona peta-gilasy eo amin'ny tarehany eo amin'ilay misy mangana sy ilay mivonto. Mangatsiaka izay ilay hoe fanafody mangatsiaka arak'ilay lohateniny lesontsika teo, fanafody mangatsiaka napetraka teo amin'ilay tareha mba hampasitrana hampanala an'ilay mangana eo amin'ilay tareha. Dia fampijery izy roa vavy samy mangana maso dia mpimaso anazy ity ankizy vavy kely ity zany Vicky mpimaso izy sady meme kely dia lasa meme indray izy roa vavy. Dia tena nataondry tokoa Vicky ilay izy tena hoe tsy nihetsika teo indrina dia nivonoa ilay jilamboto ireny ary dia tena tsy nandao anandry tena nampanantenaindria hoe na ino kidona na ino kiatra dia tsy saraka amiko indray dia nitaterahindry ilay izy. Fantatro izao fa andro mihitsy namako tiako indrindra sady namako tsara indrindra eto ambonin'ny tany dia za koa tsy andao andry fa mpinamantsika manomboka izao ary ny fandray tanana izy roa vavy dia ny famihana izy roa vavy. Azonareo an-tsaina ve? Mahafinaritra dia adino teo ilay mangana teo amin'ilay tareha. Mangana sy ny vonto fanantenana izay ilay hoe mitondra fanantenana araka ny lohateny. Satria lasa mpinamana ary manantena fa manomboka izao dia na eno kojona na eno kiatra dia ho mpinamana foana ary hifampiaro foana. Fa nahoana ary reto ankizy vavy reto no nanana an'izany toe-tsaina izany? Tao am-piangonana mantsy ny mpitandrina dia nanome fampianarana manao ohatran'izao. Na ino kidona na ino kiantra
dia tokony hatoky amin'ny teny fampanantenana ny fanaovany ny mpivady na inona mety hitranga, satria efa nifanao voady izy ireo fa na ho amin'ny mora na ho amin'ny sarotra dia hiaraka foana teny fampanantenana izany ka mila tanterahana. Teny raisin'ny viky sy ny namany ilay teny ary nampiariny amin'ny finamanandry zareo. Nareo ve rakizy efa nampanantena namanareo hoe ho tia azy foana? Na nampanantena ny zoky na dada sy neny na zandry hoe tiako ianao? Zaho dia manao an'izany foana amin'ny zanako, ny zanako koa manao an'izany foana amiko, ny vadiko koa mazava ho azy. Mahafinaritra ary tsapa, izaho aloha manokana tena mahatsapa fa tena tia ny vadiko ary tena tia koa ny zanako ary mahafinaritra ary na inona dia mifampiaro izahay. Ny faniriako dia nareo koa any an-tokantranonareo any dia toy izany. Fanafody anie ny fitiavana, tena fanafody ny fitiavana. Ny mangana na maratra dia mety hisy fanafody aro sitrana. Fa raha ohatra ka tsy nijanona teo namany viky fa nandao azy dia inona ny zavatra? Rava ny fihavanana, tsy mpinamana intsony ry zareo. Fa ny fitiavana kosa dia ny toetra mandrakizay satria lasa mpinamana mandrakizay ry zareo. Ny fitiavana dia tsara. Tadidinareo ve Maria sy Josefa? Maria neka bevoka ny fanamasina, tsy bevoka ny Josefa. Fa rehefa nisehon'ny anjely i Josefa nampahafantariny fa ny zaza ao an-kibony dia any fanamasina ary zanak'Andriamanitra. Dia noho ny fitiavany an'i Maria dia nalainy vady Maria. No tiaviny no karakarainy na dia tsy zanany ary tao an-kibony dia niaraka ny taiza sy nanabean'i Jesosy izy ary dia izao tanteraka ny famonjena. Lasa mpamonjy izao tontolo izao, tanteraka vovonjy isika rehetra noho ny amin'ny fitiavan'i Josefa any Maria ary nanohana azy izy. Tsara ny fitiavana. Ohatray koa i Jakoba, tena tiany Rahely. Nanome toky izy fa ho alainy vady. Ary hoy dadany Rahely hoe tsy maintsy miasa 7 taona ianao vao omeko anao Rahely. Noho ny fitiavany azy dia niasa nandritra ny 7 taona izy. Ary noho ny tonga ny andro fampakarana ho vady dia vehivavy hafa no nasitriky dadany tao fa tsy Rahely. Dia tsy fantany akory hoe tsy Rahely anie ity na alahelo mafy izy satria ilay vehivavy tena tiany tsy nomena azy. Dia voafitaka izy, naratra izy. Dia hoy Labana hoe Labana dadan-Rahely, tsy maintsy manampy 7 taona indray ianao. Izany hoe 7 taona izany raha totaly 7+7. Izay indrindra 4.20 taona izany. Niasa 4.20 taona ho an'ny Labana i Jakoba, izay vao nahazo vady an'i Rahely. Noho ny amin'ny inona? Noho ny amin'ny fitiavana. Noho ny amin'ny fitiavana an'i Rahely izay mbola nanjaka tao am-pony dia naleo ny mbola niaritra, niasa nandritra ny 7 taona indray. Ary rehefa tapitra ny 7 taona dia nalainy vady ary no karakarainy fatratra ary mandra-pahafatiny i Rahely. Andriamanitra no nanorina fanambadiany Adama sy Eva, izany hoe lehilahy sy vehivavy. Tsy misy hoe Adama sy Adama, tsy misy hoe Eva sy Eva, tsy misy hoe lehilahy sy lehilahy na vehivavy sy vehivavy fa lehilahy sy vehivavy. Ary ny fanome toky izy ireo fa hifankatia.
ary ho mpivady mandrakizay. Rehefa voaroaka zareo rehefa nanota dia miara voaroaka, miara raha ny mpivady zany miara manota dia manino dia miaraka ary miara tsara an'Andriamanitra. Fa kosa rehefa mifona dia miaraka ihany koa, dia miaraka raisin'Andriamanitra ihany koa. Fa tsy hoe misaraka, tsy planin'Andriamanitra mihitsy ny fisarahana. Fa ny planin'Andriamanitra dia manino miaraka na mora na misarotra, miaraka mifona, miaraka mivavaka. Fijaliana ho an'ny ankizy rehefa tafasaraka ny ray aman-dreny. Ny ray sy reny dia tokony hifankatia sy hifanome voninahitra ary hifanaja tahaka ny fitiavan'i Kristy ny fiangonany. Ny ray aman-dreny dia tokony hanabe sy hitaizany zanany ho tia sy hankatoan'Andriamanitra. Deuteronomia 9:7-9 sy Matteo 7:5-7 dia afaka vakiantsika fa manome andinindininy mikasika an'izay. Fa inona kosa ary rankizy no anjara andraikitrareo ao an-tokantrano dada sy neny mba ho anjaka ny fitiavana sy ny fahasambarana ny tokantrano dada sy neny. Tsy tokony ny ankizy no sorsa hoe ampisaraka ny dada sy neny, fa tokony ianareo no anisany ahatonga ny fifankatiavana anjaka sy ny fahasambarana anjaka ao amin'ny tokantrano. Azo nareo ankizy atao ireto: manaja ny ray aman-dreny. Ama olombelonareo nefa dia mety manota kely anareo, mety tsy manajanaja kely, fa inona ny ataonareo manoloana izay? Mifona amin'ny dada sy neny ary mifona amin'Andriamanitra ary miezaka mandrakariva mangataka an'Andriamanitra mba ahatonga anareo ho zazam-pankatoa isan'andro. Mahafinaritra ary mahasambatra ny zazam-pankatoa. Ary mpankatoa rehefa eo ve dada sy neny? Tsy izay ihany. Marina izay fa tsy izay ihany. Rehefa tsy eo dada sy neny dia mbola mpankatoa foana. Izay ilay hoe sans supervision, without supervision, na tsy misy mpanara-maso ary dia mpankatoa foana. Na mipetraka irery ao an-tokantrano ary dia mijanona ho mpankatoa foana, tsy manao ambadiky. Ho sambatra ianareo. Nareo voalohany sambatra raha manatanteraka izay. Ary dada sy neny koa dia ho faly, ho sambatra raha toy izany ianareo. Faharoa, mitondra ambavaka any dada sy neny. Ento ambavaka dada mba hanana hery, ento ambavaka neny mba hanana hery. Herim-batana, herin-tsaina, herim-po eo amin'ny asa sy ny adidy aman'andraikitra izay tokony ataony hamelomana ny ankohonana. Eo amin'ny fitaizana mba omen'Andriamanitra fahendrena izy ireo hitaizana anareo zanany. Satria manko raha frustre foana ny zareo dia lasa miatraika amin'ny ankizy ilay frustration dia mety tsy hisy fahasambarana ao an-tokantrano. Fa mba hanana ape ny ray aman-dreny, mba hanana fahendrena filaminana ny ray aman-dreny eo am-pitaizana anareo zanaka. Ary ianareo zanaka ihany koa dia mila mivavaka ho anareo manokana. Mba haninona? Mba hijoro ho mahatoky mandrakariva. Mangalaka arne dia soraty inona amin'ireo no mbola tsy vitanao. Ataovy pozitiva ny fomba fanoratra azy. Ohatra, hivavaka ho an'ny dada sy neny mandrakariva aho manomboka androany. Mba hanana hery izy entiny miatrika ny asany. Mba hanana hery izy ifandraisany amin'Andriamanitra sy fahendrena entiny hitaizana anay mba ho mpankatoan'Andriamanitra. Manomboka androany dia mangataka amin'Andriamanitra aho mba ho lasa zaza-mpankatoana dia tsy misy mpahita aza. Manina moa raha tonga dia tanterahantsika mihitsy izay zavatra izay andeha isika hivavaka. Jesosy io
misaotra anao zahay fa nomenao ny lesona androany momba ny tokantrano. Tianay raha tokantrano feno fitiavana sy feno fahasambarana ny tokantranonay. Mangataka izahay ho an'ny dada sy neny, omeo fahendrena izy ireo entiny mitaizanay, omeo hery entiny mitady vola mba ampandehanana ny tokantrano. Ary izahay omeo fahendrena ho mpankatoa an'izy ireo mandrakariva na tsy eo ary izy ireo na tsy hitany masony ary omeo fahendrena ihany koa izahay mba ho mpankatoa anao indrindra. Manantena ny valim-bavaka izay Jesosy mba ho tanterahanao aminay rehetra izay miaino an'ity fandaran'ity izany. Amen. Na hainao teo Fandarana ho an'ny ankizy. Ty ay Andriamanitra. Ianarana soratra masina. Izahay tapako fa izahay atamata. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty ay Andriamanitra. Ty Andriamanitra. Ty ay Andriamanitra.